Salama daholo a. Aovantsika eo, aovantsika zany eo. Aovantsika eo. Fanome ravantsika am'izao andro harivarivan'ny zoma, fahasivy amby roapolo aogositra tsika androany raha tsy diso fanome rava tompoko ary fanomanonana mbola tsara, mbola ny tsara hava tompoko ihany koa, kozy tompoko. Miala tsiny ary tena miala fondro fa tena tara androany satria de tena maro ny zavatra natao hatramin'ny hoe nakany amin'ny cabinet médical nanao ny fijerevana rehetra momba ny tongotra. Ny tena marina zany dia mba tsy ho tokantrano miononareo zany dia tratran'ny itony atao hoe arthrose ngarakoto malala, avy am'le surpoids angamba mety tonga an'le izy na ny hoe ny taona koa no efa mitambatambatra raha izay no ilazana azy. Ny fitsaboana hisy eo zany dia ny anao probablement mbola alefa any amin'ny dokotera aloha ny rapportn'ny REM rehetra fa inévitable ny à mon avis ny infiltration de mety misy petite opération angambany raha zay ny ilana azy, milazana azy raha ohatra ka. Zay ny amin'iny. Mazava hoazy fa mbola la douleur est là, elle est bien présente, elle est pénible même. Mais bon, il faut, le temps des jours avance, ny zavatra tenenina koa de tsy maintsy honorena, na faty ara ohatra ny fitenenana. Ny tena koa moa tsy hay intsony le izy zany na vocation na sacerdoce na ahoana fa tsy tafandrimandry mihitsy raha vao tsy milaza ny tokony lazaina am'mpiray tanindrazana rehetra satria ilaina le jiro fanazavana na hoe manazava. Ilaina ny fanazavana ny zavatra miseho rehetra ary tena tsy hafenina fa tena miezaka mihitsy ny tenako hanao zay afa-po atsika rehetra ka handrosoantsika any amin'ny mety sy ny tsara kokoa na amin'ny fomba fanadihadiana, amin'ny fomba fiadiana hevitra, amin'ny fomba fifampiresahana, amin'ny fomba fifanajana. Marihako manokana momba ny fifanajana satria efa nolazaiko tety any ndray hoe ity fandaharana ity zavatra ataoko ity de efa teneniko hoe za tsy prôn'iza n'iza. N'iza olona toananareo dia tsy ahoako, tsy problemako zany. Toany ny olona zay tianareo toano, aminahy zany hoe toanana zany de hienjera zany, hiongana. Mba toany kely io laona io fa sao io fanoto io sao hienjera mba toany kely am'ty varavarana ity. Matoa toanana hienjera zay. Ary ny olona toanana tsisy amin'ny hevitra zay tokony haingana na andehanana de very maina sy very fotoana fotsiny eo nareo. Toany zay olona tianareo toanana fa aza taritinareo am'zany ahako na izy na izy. Manohatra amin'ny fitondrana nareo de toero
manohatra ny mpanohatra amin'ny fitondrana dia toery koa faites-vous plaisir entre vous-même fa zahay misy karazan'olona eto amin'ny ao Madagasikara zay tsy misidentifie mihitsy na amin'ny opposition na amin'ny olona mitondra ny fitondrana am'izao fotoana zao. Ka ho anareo le manopaopa, manevateva, hoy zaho hoe la ny andro nareo raha aty amin'ny fleurira Kotomalala nareo no mitonatonana manao an'izany satria tsy mi-atteindre raha zany. Au contraire ara vao maika mampety sy manome courage anao hoe matoa le olona ity marahatra ohatran'io, marary ohatran'io ny fony, de nisy zavatra voakitika tao anatin'ny sainy zay. Tadidiko nisy mpitandrina zay na mpianatra satria za nianatra ny toriteny moment fa voaterina janiko le izy, ny antony maro samihafa satria indray andro any ampahafantariko anareo fa tsy hoe inona akory. Hoy izy hoe ny fitoriana teny ozy dia tsy fanaovana règlement de compte. De niraisiko mihitsy zay zavatra hoe ny fanaovako am'ty zavatra ity de tsy hanaovako règlement de compte na amin'iza na amin'iza. Raha izay fa zaho ozy izy nitadio sao mieritreritra nareo ka mitory-teny ka milaza ny tena zava-misy indrindraindrindra amin'ny olona zay mety ho fitondran-tena amin'ny olona ozy ao amin'ny fiangonana io na ao amin'ny toerana anaovanareo tory-teny io de ahita zava-dozo nareo izy. Ary io ozy izy mety mihafara amin'ny aina mihitsy satria mahatsiaro marary le olona mieritreritra ny tena izy hoe izy no nasianao ary mahatsiaro marary izy hoe afa-baraky izy. Aza adino fa tery am-boalohany nga mpampianatra, nga pasitera mpampianatra de efa niteny hoe tsy fanaovana règlement de compte. Nefa ireny mpitandrina ireny, reny pretra ireny de tsy maintsy mitondra ny tenin'ny marina sy ny zavatra tokony ho tenenina. Ary tadio fa raha misy olona manam-pahavalo ary vonona hamono azy matetika dia ny mpitandrina. Raha misy ny olona voaendrikendrika eo anatin'ny fiainana amin'ny fiarahamonina na de hita zao ara fa tsy le mpitandrina no mitantana an'le voly de le mpitandrina ihany no voaendrikendrika ao fa le au comptable zay manodina amin'ny saosy mahita fika ilana bala. De ohatratran'izay koa ty toute proportion gardée olona roa telo voadonany amin'ny acte friction-ny zany mihitsy izy ao voadonany amin'ny ampopony tanteraka izy hoe mivadiky fleurira Kotomalala fa io izy nandokany Andry Rajoelina. Tsy hitany akory rano le kritika tena hoe zao teneniko anareo io Andry Rajoelina nga manontany teny hoe fa inona loatra ny ratsy nataoko amin'ny Fleury na i tonton no de tena ataony mamay mihitsy fa zao teneniko anareo jamais Andry Rajoelina no teny hoe teny mamaly amin'ny public manao fiainan'olona vulgaire sa tsy miteny hoe tsara izy fa tsy mbola namaly ahy izy de manière vulgaire. Ohatran'izany koa Andriamatoa Marc Ravalomanana tsy mbola namaly ahy izy de manière vulgaire, encore moins public. Zany hoe les deux personnalités concernées zany tantôt mamely Andravalo, tantôt mamely amin'ny Andry Rajoelina, tantôt mandoka Marc Ravalomanana, mandoka ny Andry Rajoelina, Hery Rajaonarymampianatra sy ny karazany.
Fa ato amin'reto le mpanara-dreniny rano sy le dedatisme sy ny solelakista zany no manondrana ary manimba zavatra maro. De mieritseritsy reo olona reo fa rehefa manompa olona izy, manevateva olona, de mety hampiova zavatra ary mety hampijanona an'le olona tsy hiteny intsony momba reto olona sy lelafany any am'izay tsy tokony lelafina rehetrarehetra ity. La ny andro ianao satria ny antony de zao: au contraire, vao mainka mampirisika anakotomalala fleury zany any Voatavo na i Lokisa zay tianareo na i Belozy le ankamarokeliko zay, anao ny ataony any zany. C'est une initiative vaine et ô combien frustrante pour vous. Zay zany ny amin'iny anankiray zany hoe tsy maintsy mipetraka ny izahay eto am'ty fandara ty de tsy maintsy mametraka foana. Malgré tena masiky zay eto, tena masiky ary tsy fantako raha misy fandaharana hafa any ambadika any mety masika noho ity fandaharana ity. Fa raha resaka hoe fasiky zany aloha de au moins farafahakeliny ngamba na ny mpitondra fotsiny ny telo ny efatra ao anatin'ny telo volana no mitaraina hoe tena mba mafy loatra kosa le ataka ataonao, mba mety ve ohatran'zao mba azo fafana ve? De za moa rehefa atao an'izay de fafako raha ohatra ka mety amiko, satria arakarak'le zavatra miseho eo le izy, fa ny tena marina aloha de masika sans dépasser les limites. Limite juridique zany na judiciaire io. Zay zany ny amin'iny. Ka izao ny zavatra miseho zany tam'ty herinandro ty dia ohatrany hoe tantely amam-bahona anga le fiainana ary tena hoe ahitantsika zany le toetran'le Malagasy am'zany atao hoe fiatsaram-belatsia. Tena marina, tena maninona ary tsika ary zay koa manko no zavatra tena hoe tsy taton'ny olona zany na ny mpitondra na ny entina na ny mpitondra na ny mpanohitra am'ty fandaharana ty satria ty tsy mety tsara velatsia. Tsy mety tsara velatsia ty fa tonga de kidàna. Zay kôtriny any kôtriny, tsy mikaotry ty hoe sao de lasa président ry de mitady plasy Rakotomalala, non. Ny zavatra fantako fotsiny izy etseo rehefa avy eo lasa namako. Zay ny zavatra fantako satria any izy vao mahatsapa hoe tena raha nanaraka ny tenin'ny Ry mety mba tsy ohatry zao tsika. Zao tena mpiatsara velatsia zany le Malagasy. Lodimandry Ramatoa Céline Ratsiraka. Tena hoe n'inona lazaina surtout ny génération mpitondra am'zao fotoana zao. Dia tsy maintsy nandalo teo amin'ny tanany Ramatoa Céline Ratsiraka sy Ratsiraka Didier. N'iza hoa. Za moa zany un moment namely an'i Nicolas Rabemanandrara satria tsy mety amiko le fomba nentina zany sy ny toetra nentina ary nataony. Fomba nanalana ny Nga Razafimahefa, Razafimahefa iza moa fa adinoko ny anaran'izy iny.
No, ny ara-zafy-maheva andao e, ara-zafy-maheva tao amy Sénat de namatrapatraka mihitsy tamin'nga Nicolas. Ary nisy olona nanontany nga Nicolas hoe fa nanina an'le ria za, Rabemananjara zany no mpitafan'le ria. De androany aho rehefa nijery am'le reportage avy amin'ny nataony Andriamatoa mpiara-miasa an'Andriamatoa Roland Ratsiraka de hitako tao nga Nicolas Rabemananjara. Saotra leroa, saotra leroa. Mety ho diso aho tamin'izany andro rehefa niteny anao, kanefany tsy mba fombantsika leroa ny mamadika namana. Ary tam'izay valeur zay no nitenenako anao hoe na inona zavatra mitranga, aleo mipetraka miataka de nangina toy zay namadika namana. Na inona lazaina tsy niexiste zany Nicolas Rabemananjara zany raha tsy nisy ny événement nanomboka 94 15 96 97 98 jusqu'à 2002 tsy nisy zany. Na tany amin'ny année 90 tany koa. Tadidiko tsara mihitsy miazakazaka be zay izy rehefa mitondra an'le caméra Ntaolo be tam'izany. Zany tsy midika hoe tsy mahay mitady izy na tsy mahay nampitombo ny ambaindainy ny orinasany a, tena mahay izy ary rariny hoe maharitra ela ohatran'ny TV Plus io. Ary tena teneniko hoe mahafinaritra any nahita ny fihetsiky nga Nicolas Rabemananjara androany. Tonga izy. Zao ny zavatra lazaiko antsika. Adidin'ny filoham-pirenena no miatrika sy manatrika zavatra ohatran'izay. Ary tena hitako rehefa hoe ohatra zany ry ny soa sy ny tsara ataon'ny olona aty ivelany amy tany demokratika miaina ao anatin'izany atao hoe républicaine de ninona ady, ninona tsy fifankazahoana amin'ny resaka fahoriana de mijoro ary eo ny couple présidentielle. Averiko ty tantara ty ary ty kiditra ny apodi-tsofiny nga Andry Rajoelina mihitsy hoe combien il est ingrat. Ary non seulement ingrat fa tena il est très mal élevé. Tsy manana conseiller mba afaka miteny azy hoe monsieur le président, tsy maintsy maky eo ianao, tsy maintsy tonga eo ianao na inona ny priorité fa tsy vitany hoe miatoka zato isan-jaton'ny dépense rehetra ianao de angina ny vavan'ny olona na hoe ny action ny acte de préséance ataonao tokony ho républicain ataonao de tsy ataonao fa vitany hoe azo tsy fantanareo nefa zany miatoka zato isan-jato ny zavatra atao e. Tsy zany io. Misy tena zavatra mihitsy hoe amy maha-républicaine anao, amy maha-filoham-pirenena anao de izao no zavatra tsy maintsy atao. Tsy ity izy. Apatsivo ary tiako hiditra ao anatin'ny lohan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy ity zavatra teneniko ty hoe oleroa. Nahafinaritra koa nahita ny Pierrot Rajonarivelo tao. Aloha nidirako am'le hoe ampidiro anatin'ny lohan'ny Andry Rajoelina.
Tena nafinaritra anay tamin'ny Pierrot Rajonarivelo teo. Saotra Pierrot. Tena hoe tena manana fair play anao. Tsy fantako moa na tsy salama ny vadinao, na hoe tsy tonga izy satria manana rancune amin'ny maty, zay tsy de fanao loatra. Fa ianao ny lehilahy koa, ary zay mihitsy ny tamin'izany andro no nahatonga ny ray aman-dren'ny Ratsiraka tsy nanaiky Auderge Maman hoe omena amin'ny Pierrot Rajonarivelo ny lova hitondrana ny firenena, satria ny antony de zao fantatra Andriamatoa Ratsiraka tsara mihitsy tao anatin'ny sainy fa hoe raha vao lasa ny Pierrot ty dia vehivavy no anjakazaka amin'ny fomba fitondrana ny firenena. Or ny firenena tamin'izany de tena mila lehilahy mihitsy, tsy mila tsy manambany vehivavy ah. Moi je suis pour l'émancipation de femmes. Moi j'aide beaucoup et je pousse ma femme dans tout ce qu'elle entreprend de sa propre décision, ses propres initiatives. Ny lalana tiany andany, tia ny doctorat ataoko, tia no mety ataoko amin'ny agrégation any arinany, tsy safidy, mena la liberté totale. Fa tamin'izany fotoan'izany tena hoe le paysage a dessiné que la femme n'était pas bienvenue, la femme d'un tel et la femme d'un tel. Nisy anankiroa io tamin'izany. Ary teo no nahatonga an'le olana satria be de be zany no miteny hoe Ratsiraka dia ny vehivavy no nanapa-kevitra hoe tsy mena amin'ny Pierrot baolina. Tsia, c'est lui-même et seul il a pris la décision. Hoe hilatsaka fa la nation est en péril. Ino moa tsy nizaraiko tamin'iny hoe raha mbola milatsaka ianao monsieur le président de tsy lany ianao. Fa maninona raha mena amin'ny Pierrot? Tamin'izay no nahafantarako ny antony hoe ity ny antony tsy azo hanomezana an'io an'ny Pierrot Rajonarivelo azavanto. De ino moa tsy tonga amin'ny vadiny fa nalahelo tamin'izany zavatra zany. Fa tiako apetraka ao anatin'ny sainy Andriamatoa Andry Rajoelina. Tiako apetraka ao anatin'ny sainy Andriamatoa Andry Rajoelina hoe ahoana ianao tovolahy fa ianao de olona ingrat ianao sady mal poli no mal élevé. Averiko ihany. Ianao de olona ingrat no sady mal poli no mal élevé. Averiko ihany ny tantara hoe tao an'io i no nanapahana tany 2009 rehefa avy niona tamin'ny foloa Ratsiraka ny secrétaire général ny présidence ny Élysée zay nitondra afatra avy any amin'ny Nicolas Sarkozy hoe ahoana andanany tanio ny hevitra Andriamatoa Ratsiraka sao de manana olona hafa izy hitarika ny fitolona ity fa il est temps qu'on dégomme Marc Ravalomanana. Ça suffit. Tamin'izany le haut-là a été annoncé et proclamé dans les coulisses. Lafiny Jean-Claude Guérin niteny hoe tia ny eritreretinay frantsay fa on va primer la personne na ny olona avy any aminao. Tapoka ho an'ny Andriamatoa Ratsiraka le resaka satria zavatra ohatran'izany tsy azo tononona Claude Guérin ny ordre du jour. Aleo aloha za hieritseritra ozy izy fanontaniana faharoa mbola any aminao ve mitafika miaraka aminao ozy ireto olona? Ny andreo reo vitako mobiliser andreo à tout moment ozy Andriamatoa Ratsiraka Didier. Raha olona 5 taona teo amin'ny fitondrana tsy manana miaramila natafika
Azony baikona dia izy no anisan'ny olona vendrana indrindra. Anisan'izany ny tenako tamin'izany andro, rehefa misy zavatra terina na misy hafatra entina dia matetika miaramila au gradé no interlocuteurako. Au gradé hoaho farafahakeliny commandant, ataony lieutenant colonel, ataony colonel, ataony médecin colonel. Izany. Any amin'ny tsieritseretinareo mihitsy arahany sasany. Mieritreritra Andriamatoa Ratsiraka. Anisan'ny olona mba niconsultena ny tenako. Hoe ahoana ny hevitrao? Zaho monsieur le président raha i Andry Rajoelina kosa aloha miala tsiny aho. Miala tsiny aho monsieur le président. Tena zaho miteny anao fa tena vereziny eo any am-panidinana ianao. Fantatro loatra hoa le toetrany. Ary azo adino aho fa ao aorianao misy an'gars Norbert Ratsirahonana qui a eu une dent contre vous. Tantara zany fa tsy hoe miady amin'ny Ratsirahonana akory a. Efa mifamela heloko zay. Qui a eu une dent contre vous, qui n'attend que la première occasion, le premier virage au tournant pour vous débouter. Azadino fa narary amin'ny Ratsirahonana iny tsy nomenao premier ministre iny tamintsika verina teo fitondrana ny 98. Nakarary azy any, nakarary azy ino aho. Eny areo ziso. Quelques jours alohan'ny nanam-pahaen'hevitra dia natsony aho. Fanarahanao izy satria verina teto ry zareo a. D'ailleurs ozy ho avy eo i Andry Rajoelina rapitso eo anamiko. Fanarahana tamin'ny frantsay dia hoe iarahana mitondra ny transition hitrango eo ka ao anatin'izany ny tenako indrindrindrindra amin'ny madoyen amin'ny mazokiny ahy dia hanana fitenenana be dia be aho zany ozy pour ne pas dire hoe le président de la transition ozy izy. Dia izy ho no nitarika ny tolona ihany hatramin'izany amin'izao aloha zany ho. Andriamatoa Andry Rajoelina ozy izy. D'ailleurs ho avy izy rapitso hanao engagement. Dia inona ny engagement ataony aminao Andriamatoa président? Hoe tsy afa-ny fitondrana rery ho anazy. Fa tsika hanampy azy ara-tafika sy ny vahoakantsika. Ianareo afa dia zay moa tapaka akinao nataoko monsieur le président fa izany ny eritreretinao. Non, zay ozy izy ny assuré kokoa fa anahirana ny après an'izay. Na andeha le izy. Président zany manapaka an'io rery président Ratsiraka ny tenany. Tsisy idirany Andriamatoa Selinina Ratsiraka. Fa zany ndray nefa malala fa raha ohatra neny zany niditra tao anatin'io décision io. Tel que je la connais, c'est une dame qui est élitiste. C'est une personnalité qui déteste les nuls. La question qu'elle posera tout de suite, qu'est-ce qu'il a comme background? Tonga dia tsy nanaiky an'io madame Selinina Ratsiraka na tsy nanaiky neny. Zay zany tena teneniko aminao zay Andriamatoa Andry Rajoelina. Miresaka amin'izany neny zany vao miainga fotsiny tonga dia inona ny background-n'io? Inona ny parcours intellectuel-n'io? Fa raha vao nofanofa dia tonga dia écarté. Tonga dia de ce côté-là zany elle avait une, si on peut appeler ça, un racisme intellectuel. Une ségrégation, si l'on peut dire. Tu ne l'es pas, tu es écarté. Tsy niditra tao anatin'ny fanapahan-kevitra izy. Fa rehefa vita le fanapahan-kevitra raha, niseho ny raharaha. Seho ny zavatra nitranga.
Elle n'avait aucun commentaire. Fa rehefa tonga le notamy manavoaka ny André Rajoelina, nisy anie zany raha olona fa tsy fantatrareo zany le adinonareo angambany e, hoe ody am'izay ny filoran-tsiraka mivady. Zany hoe io 2009 io zany tsy nisy io. Mbola viriko ety am'zany. Tsy nisy io 2009 io raha tsy nisy ny akôro sy ny avalona avy amin'ny Andriamatoratsiraka zay nifanekena tao EI. Tsy nisy io. Pour dire zany hoe tsy nisy zany André Rajoelina zany. Raha tsy nisy ny gentleman agreement zay mifanaovana tao EI. Ary zay no nahatonga an'i Nicolas Sarkozy tena gêné. Tena gêné le rangaha. Fa taty aoriana moa izy hainareo ihany ny fiainana am'izany politika zany. Gêné izy hoe fanarahana tamy Didier ity ny zavatra mitranga. Tsy maintsy manao ny secrétaire général ny présidence tam'izany ny Élysée zany de tena nanao hoe tsy maintsy hanao déclaration zay hoe coup d'état nataon'ny Andriamatoa André Rajoelina. Le soir même ny prestation de serment na ny lavay ny prestation de serment nataon'ny Andriamatoa André Rajoelina dia nanao déclaration Nicolas Sarkozy hoe ary izy mihitsy no nanao c'est un coup d'état qu'il a fait aux izy. C'est un coup d'état qu'il a fait. Teo ny frantsay zany vao nidéconnaître zay. Tam'izay andro zay ny Ndiaravalomana et consort n'eritreritry hoe c'est pour eux. Cette fleur ou rose, cette aubaine qui a été lancée. Non. C'était plutôt par rapport à Ratsiraka Didier hoe afa-baratsika. Oui, zay mihitsy ny tenin'ny Rajoelina. Merci nga bona malilo. Le lendemain izy tonga tao amin'ny Ratsiraka hoe ray aman-dreny Ratsiraka azafady tompoko izaho mihitsy no hitsenanao. Spoilen'le ritany ampanidinana l'izy. 19 taona après nananiraka ny vadiny ary. Volam-panjakana droit an-Ratsiraka anie zany. Droit aneny anie zany e. Ny fanjakana miantoka zato isan-jato. Ça n'a rien de miracle. Izy teo tsy hoe mila initiative be hoe ahoana na hoe manao décret présidentiel manao an'izany. Prévu ao anatin'ny avantagen'ireny olona ireny zany. Hoe ny fanjakana miantoka zato isan-jato. Ny momba azy rehefa ratsy zay izy mody ino izy teo ino ty filaza azy maty na hoe maty zany e zay no tiako lazaina. Rehefa ndray andro any izy hoe maty ny fanjakana miatra azy miantoka azy zato isan-jato. Ingrat, mal poli, mal élevé. Izy mivady mihitsy a. Fady ery nandefa mivadiny hoe amin'ny mahareniny olona io de tokony ianao makany. Atao marolona chef suprême anazy ndray tadidiko. Misy caporal zay maty tany Sahel. Caporal maty teo am-perinasa. Napodina taty Frantsa. Tonga teo Andriamatoa. Emmanuel Macron nanome voninahitra hatramin'ny farany. Ary tena nataony cérémonie tena hoe tena républicaine. Jusqu'au moindre détail. De ho za tam'izay ary ty Emmanuel Macron ty tena nihenjany détail am'le engagement républicain rehetrarehetra. Roa taona après nenay
Amin'ny mahakasika zany indraindray mieritreritra mihitsy hoe sao de mba diso continent ihany aho zaty de le filoham-pirenena nefa tsy aninona akory lery fa de miseho milay ohatra tena miala tsiny amy teny zany e. Maty ndray tafika telo lahy miaramila telo lahy eo am-perinasa ny maty tompoko anao. Tena naname voninahitra farany aho. Tany laitsany am'zany ry miaramila sy zandary sy pôlisy. Zany ny olona tompony laisany. Aleo fa tany amy 2008 efa niteny hoe za kosa monsieur le président fa raha Iandry Rajoelina kosa tena miala tsiny aho fa potehana ny firenena. Zay mihitsy ny terme noteneniko. Miala tsiny aho fa potehanareo ny firenena. De io izy io. Any amy lohany mihitsy ny mahatratra ohatran'ny fary. Ama chef suprême de l'armée an'lery. Tsy Tilery e. Asa nga inona loatra ny mahatakona amin'ny masiny ao palais ao. Normalement moa no majamba mason'ny olona de vola sy ny fitiavana. Tsy afenona aloha fa feno vola ao amin'io palais io. Tsy afenona koa fa feno amazona ao amin'io palais io. Fa tena zany ve de tsy kopy leroa hoe zany chef suprême de l'armée. Tokony meko voninahitra hatramin'ny faran'ireo miaramila fa reo mpiaro ahy. Tsy takory-babana. Tsy izy. Ary amin'inona zany afaka mizara tsara izy raha matoa makany Tamatavy. Asa nga mety matin'ny sarotam-piaro le farany any Ramatoa de mety tsy tafody aloha de tsy haiko e. De Ramatoa koa tsy nitezaina amin'ny zavatra ohatran'izany de fampitondra samy velona. Fampitondra samy malipôly. Ahoana no areman'ny ray aman-dreniny malagasy anao ry Ramatoa Miandry raha izany raha tsy fantatrao a. Ohatran'ny ray aman-dreny tsy mandray ravin-dena fotsiny ianao. Izay zavatra indray hidirantsika ato amin'le resaka barea. Ira-t-il ou ira pas? Pourra-t-il ou il ne pourra pas? Raha fahafantarana azy aloha de ho any izy. Satria raha voarendrarendra sy bling-blingisme tsy le teo aloha teo tsy bling-bling a. Tsisy afahany mampiseho mety ngamba mety tsy vidy. Tara angamba nahafatongavany akanjo mainty de tsy nividy de tsy nandeha zareo a. Tsy fantatra intsony. Raha fahafantarana n'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny bling-bling iainany isan'andro de ho anina Eurobus. Ary tena mitady amin'le teneniko hoe onction populaire izy. Tena ilainy io. Bon, ho azavaiko moa ny anton'izay fa averiko foana indray ao anatin'indray volana. Fa après raha misy de misy un mois de azavaiko aminareo hoe inona ny anton'izany. Donc ho any izy zany. Raha ny fahalalako azy. Ny ady-hevitry ny opinion publique de hoe lapace lery. Tsy mila makany fa mitondra lapace fotsiny. Zao ny zavatra teneniko a.
Rehefa manao ny tsy mety totry ny serihana zavatra tsy mety no ataonao, de à chaque fois anao manana chance zany de tu arrives à surpasser, pas à te surpasser, mais surpasser, pour ne pas dire même à survivre les étapes franchies, par rapport aux étapes franchies, satria à chaque fois ianao na tena marina tokony capot d'état na hoe potika mihitsy. Ka rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray zany tonga ao ankodimirana ianao, mandroso ianao maty, miemotra ianao tsy afaka miemotra intsony fa maty ihany koa. Ho any a Nairobi andriamatoa Andry Rajoelina, raha resy tampoka fa fambaraka, hoe ianao mihitsy rangahy no tena lapaosy, ary ianao mihitsy no tena porte malheur amin'ity firenena ity. Raha tsy mankany Nairobi fa maresy le malagasy de hitanao fa raha vao tsisy anao de maresy zay. Maresy ny malagasy, ianao mihitsy no tena problema am'ty zavatra ity. Ary raha resy ara indray ihany koa le malagasy ka tsy tany ianao de hitanao vao nidiranao ny affaire de zao mifandeha. Zany hoe quel que soit zany ny schéma na simulation miseho, perdant ou gagnant, dia il n'y a rien à gagner pour Andry Rajoelina, sauf sa propre perte. Ny moindre mal moa zany de ny hoe maresy barea, de afaka miteny zay tiany teneniny eo izy, fa ny olona dans tous les cas, izy miteny eo fa ny tena marina tonga de ohatran'ny rafale ny kritika mahazo azy rehefa avy eo. Ohatra fotsiny ny teneniko anareo hoe tsy lucide izy tamin'izy nirabany Barea iny hoe nirabana reo sy ny karazany iny, voalohany hozy izy amin'ny tantaran'i Madagasikara nisy an'izany hoe tafakatra demi-finale ny Barea. Tonga de niazakazaka be ny kritika sy ny karazany tamin'iny. Zany hoe raha momba ny andriamatoa Andry Rajoelina zany, amin'ny zavatra miseho rehetrarehetra eo amin'ny firenena, dia tsy raha ny tena marina tsy manako tenenina intsony andriamatoa Andry Rajoelina, ary à la limite ara tokony tsy hiteny intsony, satria le haine efa tena profonde sady viscérale. Averiko ihany. Rehefa manao an'itony zavatra ity moa mila manao sondage. Ny sondage tsy voatery direct hoe tianao ve Andry Rajoelina sa tsia. Sondage vendrana be zany. Fa ny tenako mihitsy nataoko ito izy teo, vato no solon'ny ankalana filaza zany. Sa vato lampo tsy haiko. Nisaotra ny andriamatoa Andry Rajoelina officiellement hoe arabaina ianao fa nandresy ny Barea, ary arabaina ianao fa nanome fanampiana vavolombelona zany mihitsy ny tenako. Zany teneniko zany tsisy lainy zany tsisy lainy zany. Fô reo olona soa ihany fa mafy lamosina, j'ai bien la tête sur mes épaules, j'ai ma propre fierté. Ary efa je savais hoe inona no mety ho réaction'ny olona fa zao entre je savais sy hoe tena nisy le izy samihafa de hoe alao atao mihitsy. Au moment où Andry Rajoelina du moins a tous les moyens pour se faire plaire, accepter et pardonner, c'est là où il a ramassé toutes les critiques
et les opprobres, véhémentes ou agressives. Des critiques, je veux dire. Oreole. Upany aminazy zany. Tena mampiditra mamoaka e. Ao tena manompa mihitsy. Presque plus de 70%. Lasa hoe jereko verifiako izay rapport farany ato dia ahitantsika hoe izao. Hoe noho izao. Fa manjary le miteny vida hoa tsy mety a. Ça merde, hein. 618 réactions, hein. Ao anatin'izay 618 réactions zay a 400 personnes mianaty satroka ny Andriamatoa Andry Rajoelina. 400 personnes. Zany hoe 400 personnes zay 7 fois 6 42. Presque any amin'ny 68 personnes, 68% zany. Na 70%. Satria raha 70% 420. Ny zem tsy azoko adina satria misy olona manao zem an'le opa be na le tena mamely be. Iny tsy azoko adina. Fa ato amin'le hoe mirigoler no azoko adina zany. Et pire, tsy nisy zem na iray ary. Tsy nisy zem na le cœur zany e. Ny titre amin'io na inona lazaina ny fotoana nitondrany no tafakatra finale tranona isika. Arahabaina ianao zandry sy ny gouvernemanta amin'izao finale izao. Ole. 200 commentaires opa hoa. Na inona lazainao raha Fleury tsy mitondra afa-tsy fahantrano io a. Nanampy daholo izay fanjakana teo fa taon-dasan-tsaronana ianao. Dia mino ve nareo fa taon-dasan-tsarona tokoa ny ao mamalo hoe njekako io. Ao miteny hoe tsy azoko tsony le ry io. Tena sondage tena mitombona mihitsy zany ty hoe 70 isan-jaton'ny malagasy dia tena tsy tia ny Andry Rajoelina mainty. Inona zany ny zava-drehetra ho an'ny Rajoelina sa tsy ho any? Aloha zany dia tsy afaka miteny fa ho zaho hoe makany Rajoelina vita, tsy makany Rajoelina vita. Ary izy rehefa tonga amin'izay zavatra zay ny politika ho araky ny ampianariko ny mpianatra tamin'izany hoe ataovy izy hampatonga an'le olo eo ambony négociation, eo ambony table de négociation zay fanaovanareo hoe miteny izy eny vita, miteny izy tsy vita. Eo amin'izay fazy zay tsika amin'izao fotoana izao amin'ny raharaham-pirenena. Sahirana Andriamatoa Andry Rajoelina fa tena miteny anareo tena sahirana. Zany hoe ny mety ahavitra azy dia hoe mandresy Andriamatoa izy teo mandresy Barea. C'est le moindre mal pour lui. Dia mioraka ampifaliana ny vahoaka amin'izay fara sanatria. Tsara toy izany ny vahoaka malagasy tsy mirariratso amin'ny Barea tsika. Fa za moa efa niteny za efa niteneniko taminareo hoe za je ne peux pas m'identifier du même m'approprier de la victoire de la Barea, du moins de Barea. Pourquoi? Parce que j'ai rien fait pour eux. Tsy mendrika akory aho hiteny hoe tsy mendrika akory aho nanao fety nandeha GCS tao hoe bravo sy ny karazany.
J'ai rien fait pour eux. Nanome godasy ray raha tsy nataoko. Tany amin'ny élimination quart de finale izy, nanjery ny match an-drareo 10 minutes raha tsy nataoko. 5 minutes tsy nataoko akory, tsy niraraiko akory ny vaovao. Demi-finale angambany aho vao ny hoe io fa nijery, et encore sady nilozako ny lalao téléphone noho ny hoe tena manao vaovao politika sy ny karazany jerevana an'io hoe ahoana ny tena zavatra am'izao. Dikan'izany zany namandreseo ara ny Barea dia tsisy n'inona nataon'Inga Fleury Rakotombalala. Dikan'izany tsy manana ho tenenina hoe manira ka maniry ka handresy ny Barea, na maniry ho resy ny Barea. Fa zavatra teneniko de zao, tsisy afera tokony hidirako amin'io, fa niany afera resaka Andry Rajoelina no teneniko hoe amin'ny olona aloha ianao zao de ohatran'ny hoe mpitsabo train ary en même temps ary tsisy inon'izay no tsy tenenako ary en même temps ianao mitondrà lapoasy hozy izy nany faritra de aferanao io ramosey fa de hozy ny olona zay hozy le fitenenana zay c'est ta merde, débrouille-toi, on verra la suite. Sur ce, je vous dis au revoir. Mino angamba fa mazava am'izay hoe ahoanahoana ny position am'tony fandarany tony. Tony fandarany tony toko de natao hoe fandarana tsy misorona. Rehefa mety de mety, rehefa tsy mety de tsy maintsy tenenina. Na izy na izy manao ny mety, fa tsy hoe rehefa manao ny mety ny olona de ho kritikena foana avokoa, non. Tsy fanatique tompoko encore moins, obtus. Je ne suis pas comme vous. Moi, je dis ce qui est bien. Et même, j'encourage même. Zay. Et ce qui est mauvais, moi, je rejette. Mankasitraka lalandava tokoa, veloma mahafinaritra. Ndahory sambo tahin'Andriamanitra. Ny mampilaza de n'izao ny rahampitso angamba mety manao fandarana, fa ny am'lahady ahako manana fivoriana politika, rentrée politika zay atao any avaratry la Frantsa. Anisan'ny invité am'zany ny tenako, ary na de mikilopata ary amin'ny beky dia andeha satria tsy maintsy mieritreritra ihany koa no avin'ny fireneko, satria zavatra fantako de zao, avy aty ny fanapahana, fa tsy de tsika loatra ny tompon'ny fanapahana. Rehefa mampita an'izany moa ny tenako de mieux andrelà, nefa ny zavatra tsapako hatram'izao, zay olona mieritreritra fa hoe izy ny mpanapaka any toerana amin'ny firenena de ohatran'ny hitako any nanomboka 2009 ohatran'ny tsy hitako zay niainga. Ka dia veloma mahafinaritra tokoa, mandram-peona, veloma daholo.